miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Fitsaram-bahoaka egal asan'ny devoly. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Ratsy lavitra noho ilay mpangalatra izay tratra ry havana, ny mpamon'olona izay mandray anjara amin'ireny fitsaram-bahoaka ireny. Samy zavatra ratsy na ny halatra na ny famon'olona, fa aleo lavitra aza mahita ilay mpangalatra, aleo lavitra mifanena amin'ny mpangalatra, toy izay mahita na mifanena amin'ny mpamon'olona. Ny halatra ny zavatra azo nerany, azo averina, azo soloina ny zavatra izay nangalarina na inona. Fa ny famonoana olona tena tsisy azonao averina na onerana na soloina intsony ny ain'ilay olona rehefa nalatsaka ao. Ka tena samy ratsy ireo fa tena ratsy lavitra ny famonoan'olona. Ny dikan'izany dia izao ny olona mandray anjara amin'ireny fitsaram-bahoaka ireny mametraka ny tena no ratsy lavitra noho ilay mpangalatra izay tratra teo izy. Zay aloha izany ny zavatra voalohany indrindra. Dia mety tena anao manao hoe ka ilay olona anie pastera tena namono olona izy dia izay koa mahatonga ny hoe alao izy vonoina ihany koa izany. Tena mampitovy ny tenanao amin'ny mpamono olona ihany koa ianao izany, mampitovy ny tenanao amin'ilay olona koa ianao izany, izay ny dikany. Dia efa tsy mety izany, tsy azo atao izany, ratsy izany. Ary ny zavatra izay tiako tadiditsika dia izao tena asan'ny devoly io. Tena asan'ny devoly any amin'ny Jaona 9:9 texte miresaka any amin'ny fitsaram-bahoaka io. Eo amin'ny andininy 470 dia tena miteny mihitsy ny Jesosy manao hoe ianareo sisa avy tamin'ny devoly rainareo, ka izay sitraka ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamon'olona hatramin'ny taloha. Zany ny devoly. Ny devoly dia mpamon'olona hatramin'ny taloha. Ka raha ohatra ianao ka te hanatanteraka an'izany asa famonoan'olona izany dia izay mihitsy ny tanteraka izany ilay izy manao hoe izay sitraka ny rainareo no tianareo atao. Lasa zanaky ny devoly ianao izany manatanteraka ny asan'ny devoly, miara-miasa ny devoly raha ohatra ka manatanteraka an'ilay fitsaram-bahoaka. Ary izay no mahazava-doza azy, satria tena asan'ny devoly ilay famonoan'olona. Tena tsy mety, tena tsy aza manaiky mametraka ny tenanao ho zanaky ny devoly izany mihitsy. Ary ny zavatra tsara ho fantatsika koa dia izao tsy ankasitrahan'Andriamanitra ilay izy. Fantatsika tsara ny didy 9. Exodus 20:3-12 aza mamono olona ozy izy. Ary mazava izany. Indraindray manko izy asitsika ohatrany hoe fialana tsiny na fialana hoe satria ka izy kosa anie raha ohatra ka tsy vononao io dia mamerina foana io, mivoaka andray io izao. Eto zavatra tsisy fitsarana izany sy ny ohatran'izany. Izany no ataon'ny olona fialana tsiny amin'ilay izy. Fa tsy mahafaka anao anatrehan'Andriamanitra mihitsy izany. Fa rehefa nalatsaka ao ny rano na ny kitianao izy na ny vononao izy amin'izay fotoan'izay dia efa mpamon'olona ny anaranao. Ary izay famonoan'olona izay ambanany Apokalipsia tena mahavery mandrakizay mihitsy. Ny mpamonoana izy dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Ka tena mila mitandrina tsika ry havana, indrindra antsika kristianina. Tsy haken'i Jesosy io iverenako ilay Jaona 9:9 teo fa misy tantara mantsy eo resaka fitsaram-bahoaka. Vehivavy tratra nijangajanga dia nentina ho toraham-bato. Izay ilay fitsaram-bahoaka izay. Fa rehefa nanontaniana Jesosy amin'ny heviny hoe ahoana ho atao sa tsy atao ilay fitsaram-bahoaka dia niondrika izy dia niteny izy manao hoe izay mbola tsy nanota taminareo no aoka hitora-bato azy voalohany. Dia tsy nisy nasan'ny tora-bato ireo. Izany hoe tsy nisy nasananao ilay fitsaram-bahoaka rehefa nandiny tena hoe ka izaho te koa mba mpanotako, izaho te koa mba nanao ohatr'izao dia niala daholo. Ny tena olona izay afaka nitoraka teo dia Jesosy, satria izy tsy nanota mihitsy, nefa izy tsy nitoraka. Fa ny famindram-pony nomeny an'ilay vehivavy, nomeny famelan-keloka ilay vehivavy, nomeny mbola hoendahana aza manota intsony. Ary izany koa no tian'Andriamanitra atao raha kristianina antsika dia mpanaradian'i Kristy dia izay nataon'i Kristy koa no ataontsika. Fa Kristy izay arahantsika tsy tia fitsaram-bahoaka izany, tsy tian'izany izy. Ka tena famindram-po ny tadiaviny. Ny famindram-po dia tsy inona fa ilay fitondranao an'ilay olona hoe anatrehany manam-pahefana, dia ny lalàna no mananatra azy sy manafay azy. Asa na tokony andohonitra izy na mikatra izy na ohatran'izany dia izay no famaizana anazy mba hampiova azy. Izay ilay famindram-po izay. Izay ilay famindram-po izay fa tsy tonga dia hoe vononao dia isorinao ny ain'ilay olona. Tsy mety izany. Dia ohatran'izany koa tsara ho fantatsika ny hoe zavatra fitsarana tsy misy fanadihadiana akory ilay izy. Sady tsy ara-dalàna raha teo koa. Zavatra tsy mety mihitsiny. Izany hoe tonga dia ianao izany no anatanteraka ny fitsarana. Tsy manana fahefana ny amin'izany ianao. Ary indraindray tena zavatra mampalahelo mihitsy ampitoviana amina resaka hoe akoho very ve ny ain'ilay olona. Na dia ataoko hoe omby aza ny very tsy azo ampitoviana amin'ny ain'ny omby mihitsy ry havana ny ain'olombelona izany. Fa dia tena aoka ho tadiditsika izay. Tsy azo ampitoviana izany. Ary tahaka an'izany koa indraindray
dia zavatra tsy mitombona akory le izy fa de io satria tsisy fanady adiana tsisy fiarovatena akory avy amin'ny anankiray fa tonga de mety ho endrikendrika sonono sy tsaotsao fotsiny a de tonga de fa mety ho faty eo ianao zany zavatra nitranga anankiray zao zany zavatra tena nampalahelo mihitsy nitranga tamin'ny 2017 tany Ghana nisy manambonahitra anankiray nandeha nivoaka nytramin'ny azakaza de rehefa tonga tamin'ny tanàna anankiray izy de nanontany lalana satria izy nano tenue civile de nitondra basy de hitan'le olona le basy hitan'le tovolahy teo de tonga de nisavoritan'le tovolahy teo izy hoe mpangalatra ty mitondra basy ty manontanytany eto ty de tena tanatin'ny fotoana fohy fotsiny no naminondro zareo azy teo a sy nandorany zareo velona azy teo de tena mampalahelo mijery an'izany vidéo zany any amin'ny internet any misy an'izany vidéo zany fa tena mampalahelo nanaovana tsangam-bato mihitsy moa le tovolahy io tatorina zany tao amin'ny tao Ghana mba hoe anehoana mihitsy hoe okazay le fitsaram-bahoaka fa tsy mety eritrereto any raha ohatran'izany zany no fiainana tena tsy misy sécurité tsony anao zany fa ionalakely eo zany anao a raha misy olona rosy telo fotsiny miorakoraka hoe mpangalatra ianao asa mifantondona amin'olo hoe de endrikerian'olo hoe mpangalatra ianao a de tonga ianao zany de maty amin'io tsisy fitsarana tsisy inona fa de mety vonon'ny olona tratra amin'ny fitsaram-bahoaka eo anao zany amin'izay fotoana zay tsy afaka miaro tena akory satria resaka sahotakotaka fotsiny le zavatra de zavatra mampalahelo ohatr'izany no mety zavatra hitranga ateraka io fitsaram-bahoaka io ary tena zavatra tsy azo atao tsy mety zany de efa be deaibe nitranga ohatran'izany zay tsy ho resahako eto akory fa nampalahelo a zavatra tsy misy fanadadiana akory fa tonga de onono de mifamono itsika malagasy tsy mety ry havana ary zavatra tsara fatatsika de zao a ho anareo manam-pahefana tena manao antsoavo aminareo a raisiny andraikitra fanomen'Andriamanitra fahefana ianareo fa tena lasa mirongatra be le fitsaram-bahoaka ary tadio tsara ry havana fa zao a manana zo na de ny olona mpangalatra aza ary zany mahatonga ny hoe any amin'ny fitsarana de mbola misy mpisolo vava foana ihany na de ny olona voapanga aza de mbola manana zo izy ho arovana ihany manana zo izy fa tsy hoe satria izy nangalatra de azo atao antiratra rehetra ty tamin'ny oviana zao nisy an'le hoe nididina tamin'ny tsofaina ny fehan'le mpangalatra teny akatso sataizy iny zavatra tena mahatsiravina ane zany nefa de ny mampalahelo a de tsy mba misy manao réaction reto le mpiaro ny zon'olombelona sy reto le hoe mpiaro ny herisetra sy ny ohatran'izany aizantsika fa herisetra ane zany herisetra zany efa zavatra tsy azo atao zany famonon'olona zany nahoana antsika ny mangina lasa ohatrany hoe izy no mpangalatra izy ka tsara ho azy zay lasa ohatran'izay ny farana izy de vao mainka mirongatra le izy fa tena mila andraisana fepetra fanapa-kevitra entitra matanjaka mihitsy a mahakasika ny resaka famonovana fitsaram-bahoaka fa raha tsy zany a de lasa mifamono ny malagasy samy malagasy ary ny zavatra maranako azy de zao Andriamanitra ny tompon'ny aina Andriamanitra manana fahefana amin'ny aina fa ianao olombelona na de ny volondohanao aza tsy ianao akory ny nanao azy aza mikitika na de ny volondohan'ny olona aza mamono olona zany fa tena manjary lasa maka ny toeran'Andriamanitra ianao ndrindray manko tsika mety hiteny manao hoe any amin'ny testamenta taloha ary Andriamanitra namono olona be debeko ahoana koa ny hoe aza mamono olona soatran'izany Andriamanitra maha-Andriamanitra azy tompon'ny aina izy a manana fahefana izy anao zay tiany atao amintsika olombelona ary tsy azonao kritikena ao anatin'izany mihitsy izy na ataoko hoe misy tsunami aza de olona 5,000 indray maty ao a misy ororo-tany izy ohatran'izany tsy azonao kritikena amin'izany izy fa fahefana maha-Andriamanitra azy zany tompon'ny aina izy fa ianao te hitovy amin'Andriamanitra de te angala ny ain'le olona tsy mety zay ny tsy mety satria tsy manana an'izay fahefana maha-Andriamanitra zay tsika ka hoe akany aina tsy mety fa manjary lasa maka ny toeran'Andriamanitra atsika ao anatin'izany aza iverintsika ho zavatra moramora foana io mamono olona io a so de etretintsika hoe mamono olona de vao hibebaka soatran'izany fotsiny fa tena zava-doza izany famonon'olona zany zava-doza zany famonon'olona zany a ary be deaibe ny tantara raha miresaka ny tantarany Kaina sy Abela ny vokatra zany famonon'olona zany tena zava-doza zany ka mila mitandriny ry havana ary izy koa mila manana fitiavantsika na de mpangalatra aza le olona na de mpamon'olona mila manana fitiavana koa tsika amin'ny maso-pitiavana ny jerevana ny olo satria izay ny filazany tsara anisan'ny tantara maranako azy tantara tena hoe niraikitra tao anatin'ny lohako a tamin'ny fahazazanay arivariva de very le bisikleta teo tokotany nisy nangalatra zany le izy de nitedavina tsy hita mihitsy ny pitsonina nisy olona tonga hoe ary le bisikleta anareo fa hitanay ravaravan'ny olona ary le bisikleta de lasa nandeha nakany nanao be midina mihitsy zany hoe hiakan'le bisikleta tany amin'le olona tany hoe tratra zany le izy
tonga tao amin'ny tokotanin'la olona nisy fahoriana tao amin'la tanàna, nisy zazakely maty tao dia nataony dia nanontany hoe fahahoana nga misy fahoriana ato dia hoe nisy zazakely narary mafy dia maty androany. Teo dia tonga saina hoe andao ody fa kay zany narary mafy ny zanak'ilay olona dia mety hoe tsy nanam-bola izy dia lasa nandeha nitady dia lasa nangalatra mihitsy izy ny hafarany dia lasa navela ilay bisikileta satria mba nikoprendre koa ianao amin'ny maha olombelona anao dia mba hotsa ihany koa ianao. Zany akory tsy midika hoe manome rariny ny mpangalatra tsika fa rehefa tena jerevana amin'ny maso-pitiavana ny zavatra rehetrarehetra misy famindram-po azo mena foana ary zany ny takian'Andriamanitra amintsika kristianina ento any amin'ny manam-pahefana izy. Izay no anjaranao, izay no ara-dalàna, izay no tokony ataontsika dia izay anaovany manam-pahefana azy ihany fa tsy ianao mihitsy no ndeha ho lasa manam-pahefana anatanteraka ny sitraponao amin'iny olona iny. Tsy ankasitran'Andriamanitra ny fanaovana fitsaram-bahoaka. Aoka izay ny fitsaram-bahoaka ry kristianina, aoka izay ny fitsaram-bahoaka na tsy kristianina azy ianao. Tadio tsara fa ny fitsaram-bahoaka zany famonon'olona zany tsy hoe ny kristianina eny akory ny tsy mamon'olona fa ny olona rehetrarehetra dia tsy tokony hamon'olona satria lalàna zany ho an'ny olona rehetrarehetra. Ka tena aoka izay ravana ity fitsaram-bahoaka ity fa tena lasa zavatra miparitaka be izy dia tena mampalahelo. Raha ohatra ka resy lahatra ny amin'izany ianao dia zarao izao video zao mba ho hita mipiarabelona amintsika rehetra dia ho an'Andriamanitra iray ihany ny voninahitra. Amen.